Manameloka tanteraka ny zava-nitranga tahaka ireny moa ny filohan'ny syndikan'ny mpanao gazety raha naneho ny heviny tamin'ny alalan'ny Antsotarbita amin'ity androndroany ity Andriamatoa Rokora Soanaivo isy ny fivoriana izay atao etsy amin'ny Vonankay Ambatonakanga raha ampitso andinihana ny makasika iny raharaha iny mifanandrify amin'izay ihany nanamafy ny minisym-panjakana misahana ny foto-drafitrasa sy ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany fa tamin'ny anaran'ny tenany manokana no nametrahany fitoriana ho an'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny gazety Matin manoloana ny lahatsoratra izay nivoaka toy izao ny fanazavana. Inona za zao dia nametraka mihitsy amin'ny fitoriana amin'ny Marakody voarivo hoe voatotoana ny maha-olona fa hoana no anolazainao amin'ny gazety hoe mpangalatra. Tsy ataoko ngamba fa tsy zany kosa ny demokrasia, tsy zany ny fahalalan'ny mpanao gazety mety tsy hitovy any amin'ny fitsarany raha ohatra ny fitsarana mieritreritra fa manana ny fahadisoana ajaiko ny fitsarana. Tsisy olana mihitsy zany fa mieritreritra hoe zoko le izy any maha-olona any kitikitian'le olona zay mamisitra mbola zavatra hafa zany fa ny maha-olona ny tezana no ataon'le olona tsinitsinina no mety hevitra tsy mitovy zany kosa amin'ny fiainana zany na ministra na tsy ministra dia tsy ekeko zany mety ho diso mety tsara hafa ny tribonaly zatra fahefana samy hafa io raha mieritreritra izy hoe tsy ampy zany ny Rakoto voarivo tsy azonao enjehana amin'izany ny karazan'olo ohatr' zany zay zany lalàna eto amintsika fa mieritreritra zay fa mbaty zay ary mino fa rehefa mba samy mieritreritra tsika tsy mahasoa ny fiainantsika zany mampisotona